Kasin panay masna amen. Umbat sejarah yang tiada nana. Arusom sejarah ni futkev samanawi. Malah kita sahabat setakat saya sikia umbela ni himan. Ibu surna masna isokusa di aku camanukan. Wasigaresha tunga manusia nasi mandua na izofiti zau. Hari wana rupa nosu antisim nirazanga na buku iti. Baweng kani faswa wana dimantra. Yang rasul tijanakar pembayitwa. Yara kibawa kasih sautana dimantra. Arian tua ani wong penua na ani wong niasa tong tiga zefmona na na tiga izai awanatan babaka. Seu sarana ni fruna sin pivavana, poisen wane afantika mandisin timuni arakentin suragamasna, yara tika miainu anduan. Palun endura tika sosur pisaurana. Si fiderana analimantaisau,
andiluyaikin poutaan siteisiin. Mitä lauatanan ruamna visairian ja mansan ja nanahari. Baatovni evtamara karivani rarun sinitni. Armi kätäkäisei maafaliano. Namtin näin namni asanoji. Omnialalan Jeesus Kristi sana kautupunai. Ja ne mantra virna sinunda kamera kamna om fanai masa. Am taunarita maragzai.
masina faharoa dia ny evanjely masina nosoratany Masindamary toko fahasivy andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Manao tompo fa vonjeo le tiatsifinoko. Mialohan'ny ambenesantsika izany dia manentana antsika hiaretsangana miompy azy amin'ny aleluia. Marka toko fahasivy andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Ninao tomoko fa vonjeo le tiatsifinoko. Tamin'izany ao zany i Jesoa nidina dina tendrombohitra ary nakeo amin'ny mpianana dia nahita vahoaka betsaka nanodidina azy sy mpanoran-dalàna niandry hevitra taminy. Gaga ny olona rehetra no nahitan'i Jesoa ka nitodotodo niarahaba azy miaraka tamin'izay. Dia nanontany azy izy nanao hoe iaminona no iadinareo hevitra amin'reto? Ka novaniny anankiray tamin'ny vahoaka hoe ry mpampianatra ô, hitondra ny zanakolahy azony demony moana nakaty aminao aho, fa na aiza azony azy dia akapokapony izy no mandovory sy mikifinify ka efa niamalazo ery ary efa nangataka amin'ny mpianatra ho androaka azy aho fa tsy naondry izy ireo. Dia niteny Jesoa nanao hoe ry taranakatsonino, mandra-pahoviana no hitoerako aminareo, mandra-pahoviana no andeferako aminareo. Efa ty ampy izy nitona nakeo aminy izy ary raha vatany vao nahita azy ny demony dia nampifanitsifina ny zaza ka lavo nitsikasina sady nangovozy. Dia nanontany ny raindra zazalahy Jesoa nanao hoe afriny zay no nahatongavan'izao taminy? Ka nivariny hoe azony fony izy mbola kely ary matetika izy no nazera ny demony tamin'ny afo sy tany nampirano mba hahafaty azy. Ka raha mba misy hainao re mamindrafo aminay ary vonjeo zahay. Dia hoy Jesoa taminy raha hainao nino tsy misy tsy azo atao ho an'izay nino. Miaraka tamin'izay dia niantso mafy ny raindra zazalahy no nanao an-dranomasy hoe mino Tompo fa vonjeo le tiatsifinoko. Ary no nahita ny vahoaka nitoditodina anatinazy Jesoa dia niteny mafy ny fanahy maloto izy nanao hoe ry fanahy marenina Simona, izao mandidy anao, nivoano io zaza io ka aza miditra amin'ny tsony. Dia sady ninananana ny demony no nampifanitsitona azy maty vao niala taminy ka efa tony maty ilay zaza ary efa nataony maro hoe maty azy. Fa niraisiny Jesoa tamin'ny tanany izy dia nareniny ka nitsangana. Ny tonga tany an-trano dia nanontaniany mpianany Jesoa ary nanontany mangina hoe nahoana no tsy naharoaka azy izahay? Ka hoy izy taminy tsy azo roana afatsy amin'ny fivavahana sy fivadikanina izany karazana demony izany. Izany ihany
niteri tumpu. Lai sunona nananan lai rai pianakavina tunggang tudut nanatna am Jesu marar sana. Marar yari arakan tatarai ni Nitindi mong iseru halab nenenatya apa nenatran sahiran arung sang niti fundaini kayunya zakazan tanem piana talu nifa ni piana tatu tsana buara dia farani rabona itan Jesu dia nia sakaza kananat nas funziuri tifan dizafa sahiran inan nana iranaz nyari tanzanani ni fauria na mahal ruanzana ni yung nanahiranas kana tuwaban tanim rai tanim ni Jesu sajian ita tifungti abitino sija ita ko bawa duwalo dia fenula isa nante kamistunga sa irane sa hatfanit situn timon to ko lekis sa irani waitanan tiri sa kaiti Aun mana si jani seru sasan cakap papai bulan bulan dia pun marah ada bulan kapuan sudah minat cinta kapuan aulan win na fantajam na Israel tianariu ratina timun mar na wisiu tukana mihanya fana mana si tanahasi am nyalalan babaka siang nyalalan ni fundona Zai Sabata Buluan Arim nanggataan Kristi tam tiulati Ini kenawana ka Eva beta kasi natausay Kaniba wisi Cita kembampi tumburin funo pura wata tiampi Lai fane cete nasfaturan tirai kana kabinti Iun Sabata ribi Arnapan Kristi nanaunti janganatanya Adil denunciat murah. Sin baba kam naunan uta diabna neman dan cika. Baba kam angina lua. Baba kanyetan ni funona. Au ben funona. Ari funona yu mafia tendu buata. Tendu buata boluani. Jawam tina na wawalua. Vofinda dau ben tendu buata ni ftiavan tina nau. Vou finda não vem nem tendo um boto nem kilema não. Vou finda não ver nem kilema. Zaina tunggal nyular hita mandus sanau. Setiap nawana siapa kalayan di semua batu kunturinau dua tahun. Ia luang tendo boto bodoan. Ratna finda ni wana wasamnya taba. Siapa guna nan sisan zai. Falalan fanititenan wa itana arelalan farabin noleman camarna jabata sasan misi sebenarnya misi jawari tim komjai mana kari baditiwe au kaluhana puno arifuna seuna wam fanikena arlala fanikena nana butan Kristian tiga rayu rambula rotawa bawam kuti ne au konsita punaun tateda kapatnya sita punademan kan lu Zaimar na bini ay natika Zayain bar na bini nu ay natika ane watika famana punon tika salin ewisi ufunuan yung nagataan Kristi tamtiray pianagabina mana punon na biyanao ifan baba ka isi italaw tam nuliman ka isi Nitalaw ti sananti asam na tungkakalirik na tamdanan nandata kalis. Tinapanggataan na bukat yung fumo na pinataw. Anti mula nagkaray dari pandai sa katamnay mo ban fumo na nararin. Diwisin pa baka nataw ko mandakariba tamsay diwi bausitan niya. Mula sinaw pre tayo layo
Luasin mo yung beka, zay yan tanggataan. Pataturin is itong kasay. Zay binti na ba, makasukun niya ito. Dahil pataturin is itong kasay. Yung bamba kataw kuis. Aw kanin sisa punaw nung tantira kariyan de mantra. Ran pandre dia niya sisa nas. Nifa aw kan sisa punaw nung tantira ka. Maru isai. Rai dia tawang ni fieto na de mantra na malun fieto na de mantra. Zam sisa nananan nini villa. Narari si. Manarari si. Fagak fayuis. Aris ng pawagawat. Ni baba karmanul dan fidariani batu sakot sakam siandaba ni. Ni di mana naik sampai dah kampu maha ritas marifika. Falia mananas. Zain nungkat baba kami dai mana remanta semurah-murah di baba tikitika. Nifa baba ka buka ni funona. Funona yu nungkatar. Ari mayujah dia nanana. Ari nanana dai mandia. Fangata na sa tifang mesana. Avyam na reman tatuku kif mona yu. Ari avyam no jawa tikas. Angga tau. Farate ana punona marun tikas. Izen lagana. Fangata na mlaya reman dawi. Ampi tumbul ni funoku. Izai bawa ka fanau tikas matiti. Minuar tumpris. Sampai tumbuhi hatan tu. Isamino ni panggamas tunggam laitas na tadyab nawang tu tijabati. Kamangata kam nawa api tumbuh ni flo. Isai papi tumbuh na panggatanam na reman dahan na nafno na bibig kuah. Ang flo na mahar karmati sa kukua. Mafi na tinumbuh ta ang tadya tinumbuh ta finda. Evanisma nawas. Fakusan ya tijan tinumbuh ta wanu kawat ang upun tijawu niu. Dan siap na huna tiga tiana na tiga fnona. Sino na tiga lai tena fnona, ana na tiga fahatsura na spa saya na mirusu. Ampa na tutsanan sida punaneman, il tiga riaban. Sino mana fnona yan. Arze fnona isai ara babaka, sisara na iriu. Matu tiga mana fnona, dia ulang babaka yan tu. Il babaka yan dua, nutumai tianti hiran tiga. Zai ara kantin kutu. Lai siante kan baba katau tijana ni fi baba katau tija. Chen me zanare man tan jabatan gata tija seti dis pondata ke tija. Jaran manggata kumbo mewanzo. Bato wa panda dimana kani pamanitin tau na sembilan ta kejin. Anje mantra si lai des kumbo ni kamla asul simbonias. Isto siya kembali narunyara kam narun si kamuna fokus. Rati na nanawara kam tukunui janau. Uita nau fugatan vava gatau nau. Maru java tanga tati ja vava ka famovi. Ampnona ro pelu voruan linda nanau batikas. Yumua uisa katau anem semnera. Hanabi Kristian. Ulla mana penona. Zain zawata voluan. Lefnonan ras na tampatin. Inu etna demantas muramur. Ang mizane di demanan raja. Arakaba kniabin fnonau. Wan mizana leman kanian raja amnau. Sebe fnonan itu nan raja fakusa. Semai semandal dan fnona. Yul voluan. Alalin ni fnona. Alif alalin nau fnona. Wafaka yanau ifawaka mura-mura kukua. Ilay na isay. Ari ufawaka yung kuno gatana. Amru tanura mita nim simnira. Sampawaka na rin. Ang yung isa piang nakabinan. Kanifa. Misi tumbo ng gatana amri tula say. Anamas na nibaw ka na rimantay rito. Diyan fananan say. Fiyay nambaba ka isay. Suya mahain baba ka pamana na fiyay nambaba ka. Fiyay na nan vivaba na wazi. Arba niyan baba ka sinfunon. Say rehita taon. Si Vita Muramur say. Ilay nan nifiyungana na. Atiyam sinmira.
Ilaina dia ilay izay fiofanana aty amin'ny seminaire izay, hanampy azy ireo any aorinany, hanamasina ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny sakramenta. Ireo sakramenta omenatika ireo, tsy mandehandeha ho azy io avako. Rehefa tiao ny finoatika, aza mba mangataka sakramenta. Fa io finoatika io, no asahiana. Atao batemy ny zanatika. Ny finoan'ny ray aman-dreny miteraka, sy ny ray aman-dreny mpiantoka, ary koa ny finoan'ny fiangonana. Zay no asahian'ny fiangonana mampandroso ny zaza anankiray amin'ny sakramentan'ny batemy, na ny sakramentan'ny Eukaristia, na ny sakramentan'ny fankahirizana. Sakramenta rehetra, miankina ny finoatika fiangonana. Ao ve izay? Miankina aza avela amin'olona hoe ranona, fa ny finoatika ity mamaly azy miaraka isika. Ao ny finoan'olona sambreny, ao ny finoan'ny fiangonana, iarahatika mamaly, zay anton'Andriamanitra amintika izay, antso hiamasina isika. Izay fahamasina toetra, fahamasita toena ny teny ataotika izay, io Andriamanitra midireo manam-pinoana marina isika. Fa io finoana io no asa ietika manatona n'Andriamanitra, hangataka aminy izay tsy ampy, amin'ny finoana izay iainatika, no ny tilemana anatika, ny fahotana anatika izay tsy manana. Fa kosa, hanana fahasahiana anatona n'Andriamanitra tika satria ray izy. Ilaza amin'ny ray io, diso teo anatenao. Sy teo anaten'ny olombelona ako ity manatona anao angataka ny famindramponao. Matoky aho, fa ray ianao, ary zay no asahiko manatona anao. Fa ianao an'izay ve tika? Rehefa manomboka manao an'izay tika ry havana, manomboka tonga ao amintika, lay anton'Andriamanitra lay asany fanahy zay mbola leretika omaly, nankalazay tika omaly, nodiny tika omaly. Io fanahy io no miasa sy miara-miasa amintika. Asany izy no miasa voalohany, isika entiny miaraka aminy. Ngatatika ihany koa io fanahy masina io, hanampy tika tsirairay avy ihany koa iaina n'ity finoana ity, hanampy tika mivavaka ataotika mba ho vavaka araka n'Andriamanitra marina. Lay vavaka ataotika, ka amin'izay fotoana izay ho afaka hiady amin'ny demony sika. Sarotra miady amin'ny demony matana tika. Ho an'ireto tanora zay miofana amin'ity fotoana, mitondra tika mivavaka, hazaka ny vavaka ataotika, hahoenoin'Andriamanitra. Fa ho azonareo zany. Ingale Andriamanitra nanome toky atika zanaka sy ny fanahy masina. Otoinatika amin'ny marina avy amin'Andriamanitra marina. Nateraka izy fa tsy natao, iray fomba amin'ny ray, ary izy narina ny zavatra rehetra. Isika olombelona sy ny famonjenantsika no nidinany avy eny an-danitra, ary nakanofo tamin'ny Maria Virdiny izy no niero ny fanahy masina ka tonga olombelona. Nofatsena tamin'ny azo fijaliana ho antsika indray koa tamin'ny andron'ny Pônsy Pilaty, nijaly alina letina, nisangako velona tamin'ny andro fahatelo araka ny voalaza ny soratra masina. Mivavah isika ho an'ireo mpitondra vahoaka, Andriamanitra ny androtsaka ny fanahy masina amin'izy ireo, ka avy tany adidy izay andreketana, ampiadana sy ampilamo, ary hitarika ny vahoaka ho amin'ny fahamarinana. Mivavah isika ho an'ireo mahantra, mijaly, indrindra ireo besara-paoriana, na ara-panahy na ara-batana, mba hianakambana fijaliany kristiana izy ireo, ary ny fanahy masina tamin'ireo apôstôly no akahery azy hatrany.
Mantra raja pada sahabat rehetra sosona totsa eto tariny izao. Amesan'tera sy voninahitra ny anarana ary koa nasoavana antsika sy ny Eglizy Masina manontolo. Manolotra sorona fankatoavana izay Tompo no mitalao tanoroany koa ingany fanatretona mamy voninahitra nalavindrina mahazona ny famonjena amin'ny alalan'i Kristy Jesu Tompony. Arsan panainau utunya dumranta anamasna irit panmizana iritu kausari batana sirani Yesu Kristi kupurnai wakam di jefa taijar kanana janti jopu janadai mufu amun sota nizara zara senami azni piana nina nawi sami mandrai simi nanam kianari babata kuiti atursa wanari. Nisau taingai arinan meazini piana nina nawi sami mandrai simsukon tianari fakali simi rahwiti rayu dengan panikipia banana bau satu mandakisai alat sakawanari usuan bisin maru upamelanan pautana atau wijau upati rupana. Bata matin panamas na wiray pamiug nandara
amin'ny vatana sy ny rano Kristy. Sarobry Tomporay masina ny fimonana mempatra merantany. Ataov'izay lavaraizy amin'ny fitiavany. Ny Maria ren'Andriamanitra sy ny apôstôlinao sambatra ary ny olo-masina rehetra izay nahita sitaka taminao tetỳ an-tany ary araky vera sy ankalazanao nizahay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanaka. Amin'ny alalany sy miaraka amin'ny ary ao aminy ry Andriamanitra ray mahefa ny zavatra rehetra dia anao avokoa ao amin'ny fanahy masina mihaja mamboninahitra amin'ny taona rehetra mandrakizay. Samatsika favoantsony Kristy eo amin'ny fanasany. Ity ny zanakon'Andriamanitra, ity ilay manala ny fahotany zao tontolo izao. Tompo, tsy mety hidirana ao ato amiko aho, manolona teny ray ihany dia mba ho sitana ny fanahy. Ny vatana aman-drano Kristy ny hitany. Olon-tsamatra Victoire Rasomanarivo namana ary ny fifikirana hatramin'ny farany tamin'ny voalohany. Mendrika ho alaitavy ray mba haroso eo amin'ny filaran'ny olo-masina marobe any anao ny vainao izao. Andriamanitra fitiavana sy famindrapoinao ary mahefa Andriamanitra aloharan'ny pasoavana rehetra ka mamafisitsika indray
tsy azo atao hoe oloko azy na vahintsony ianareo. It's